ny tena fiainan-dramalagasy. Anisan'ny nahasarika olona maro ilay fiara narantin'ny ASYNC teny amin'ny CCI Ivato noho ny hakantony nandritra ny foire internationale de Madagascar lasa teo. WILLY anisan'ny nanao ny fanaingona izany fiara izany. Izy indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainan-dramalagasy. WILLY ny anarako manambady mananjanaka telo. Pisehatra anatin'ny fikirakirana ny autocollant amin'ny ankapobeny découpe moa ny tena marina ndraindraiky manao impression kely ihany. Ety somanandarina. Efa ny taonany maro WILLY no tao anatin'ny tontolon'ny autocollant ary tena mana-talenta tokoa ny amin'izany izy. Fa ela ihany efa tany hoany tamin'ny eo amin'ny 20 taona eo izay efa nikirakirana autocollant. Zany hoe talohan'izay zany efa niasa foana tamina orinasa mpanao resaka impression grand format sy ny impression amina resaka boky sy ny sisa. Fa rehefa taty aoriana nanapa-kevitra hoe aleo manao antena manokana na dia somary kelikely aza tsy maneno. Tsy mora hoy WILLY ny manangana orinasa eto amintsika fa mila finiavana sy faharetana be raha te ahomby. Somary mafimafy ary niko fa efa fantatry ny rehetra zany ny manomboka projet anankiray zany na hoe manokatra orinasa iray indrindra hoe orinasa somary côté teknika kokoa zany ohatran'ny anay itony. Mafimafy kely misy fotoana mety tsisy client ianao anatina andro maromaro mihitsy na volana ray mihitsy ara fa zay moa le asa tena dia miezaka foana tsy mahazo kivy tohizana foana ny ezaka hatsaraina ny zava-bita hatsaraina ny fitaovana mba ahafahana miatrika ihany koa ny fifaninanana satria tsy ny tena rery manao azy fa rehefa taty arindrina somary mivelatra koa ty azy ty dia somary hita hoe maromaro lasa manao andray le resaka autocollant ny habillage sy ny sisa izay. Tsy maintsy mitady ianao zany zay afa-po ny client tanteraka. Indraindray misy zavatra efa vitanao efa vita commande rehefa tena anao azy indray eo vao misy olana hoe tianay hosoloana ohatra izao le izy dia tsy maintsy miezaka mifandraraha fa amin'ny ankapobeny tafavoaka foana ihany. Tsy misy ora mazava ny fotoam-piasana hoy WILLY fa na andro na alina dia miasa foana rehefa misy ny asa. Ty asa ty zany tsy misy ora fa indraindray amin'ny 9 ny client vao miantso manao ny commande nefa tianao apetaka rapitso maraina dikan'izay miasa alina ianao. Ka ny torimaso zany amin'ity dia tsisy hoe tsy maintsy hanaja le adiny valo ianao fa arakaraka ny volume ny asa ataonao eo dia misy fotoana fa amin'ny 2 maraina vao matory nefa tsy maintsy mifondray amin'ny 9 nametaka n'iny asa iny. Tsy vitako irery hoy WILLY ny asa fa tena mifanohana amiko ireo vady aman-janako. Isaorako manokana vady aman-janako amin'ny fanohanana indrindra moa zany ny vadiko manana ny asany izy opticienne manana ny asa manana ny andraikitra sahany kanefa manampy be izy zany rehefa indraindray miara manao montage zay ny zanako moa efa ampianariko mikitika ordinateur dia efa somary mifanampy eo zany mifanampiana ny asa tsy vita rery raha hoe tena mandeha rery. Azo velomana tsara ity asa ity tahaka ny asa rehetra mety misy fotoana mandeha tsara ary mety misy fotoana ihany koa mba mandalo fahasahiranana kely. Tokony havelona izy aloha tokony havelona izy fa zay moa le asa tena rehefa mandeha izy dia tena mandeha rehefa tsy mandeha koa dia efa arakarak'izay zany dia ianao zany mandanjalanja fa amin'ny ankapobeny mahavelona azo velomana. Za zany tsy miasa manolona intsony zao fa io asa tena io aloha no atao. Ny afatra ho an'ny tanora hoy WILLY dia manana faharetana rehefa manao zavatra fa aza mora kivy. Ny tiana resana zany afatra ho an'ny tanora sahy manao zavatra manokana ho an'ny tena. Za tsy miteny hoe ratsy ny miasa manolona fa hafa ihany manana ny amin'ny tena dia aza kivikivy amin'ny resaka asa aza mora kivy fa indraindray mitsapatsapa antsika tanora manao asa vao tsy mandeha kely dia lasa indray miova projet tsy mandeha kely dia miova projet kanefa hafa ihany le mifototra amin'ny hoe tiany no ataoko dia tsy miala amin'iny mihitsy. Ny tena fiainan-dramalagasy.